sy ny fanatreny. Tsika ianao mitetaka-rivotia iandrandra n'ilay fahefana tokana sady lehibe ny mahery indrindra. Ny anarany dia tsao hoe Jesosy. Izy ihany sy mbola nafoy antsika izany. Tamin'ny zoma niainga teto ny seza roulante na tsipony beky ny teny mona nandreny marenina ahiratra ny jamba. Tsika ianao andro any arivana tena. Tsika ianao andro any arivana tena. Fa titakarivo ty no anasivan'Andriamanitra sonia ny teny fikasana rehetra nambarany tao anatin'ny tiralitia fa ny marary rety avereny hoe rety avereny hoe rety dia hosotaniny avokoa avereny hoe hosotaniny avokoa. Firy ny mino androany ariva fa izy kasika afakely eo amin'ny fiainana ao anatin'ity fivoriana ity. Misy tantaram-piainana miova ao anatin'ity fivoriana ity. Ataova ohatr'izao ny tananao tena mino ianao fa androany hikasika ianao Andriamanitra. Raha faly ary ianao ka mino miorakorao an'ilay tokana miambonady ato Antananarivo. Ambanao avy amin'ny folo manontolo fa tsara izy miorakorao mafy ao Jesosy. Haleluya. Wow. Tenenao kaikinao tonga soinao ny fotoanao totono ny fotoanao totono tena tsy fotoana ordinaire hoe satria fanasan'ny mpanjaka hoe ary raha mampanantenanao io izy hoe teneno tsara mampanantenanao io izy misy vonony eny ampelantanany torinao androany ariva hoe firy aloha ny tena mino fa anjarany androany ariva ataovatra izao hoe haleluya mitiava mafy be ao an'Andriamanitra. Ataovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra Jesosy Kristy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izy nampanantiana raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany ary eo amin'ny toerana izay ntsonareo ny anarako dia eo no natonako anareo sy tahiko anareo. Tiako ny milaza aminao androany fa zay Jesosy zay tsy mahay mamitaka izany fa rehefa niteny izy hoe tonga dia présent alohan'ny fotoana izy talohan'ny toeranao teo amin'ny toerana misy anao androany arivo dia efa naniraka an'izay anankiray izay izy hikarakaranao satria androany arivo hiasa mafy be mihitsy ny anjelin'Andriamanitra androany arivo. Haleluya. Misy zavatra vonona eny ampelantanan'Andriamanitra tsy voatery hitany masinao le izy fa afaky nitsangy eo amin'ny fiainanao le izy. Omen'Andriamanitra androany ariva ny fahatsapana ao anatin'ity finalina mahafinaritra ity fa resy Satana andresy ianao ayayayaya ifarana androany arivo averena mifarana androany arivo mifarana androany arivo atao avy ampinoana tsara mifarana androany arivo mifampahoriana rehetra fa velona mpanafitra tonga ny fahatezerana izy andringana ny fahavalo voaka ny teniny androany mpandresy miaraka aminy firy mino fa mandresy miaraka amin'ny Jesosy mirakora mafy eo an'Andriamanitra mirakora mafy eo an'Andriamanitra. Eno tsara problema natreany zanak'Israely teo amandan'i Jeriko sady tsy tafiditra ny tsy tafavoaka fosy izy Andriamanitra za mahita ny tsy fahita raha hiasa ianareo androdana ny manda naorotaona satria matevina andrindrina tsy raha avy io zao mirelaksa fotsiny alohan'ny fotoana fa raha vao miorakoraka eo ka mibitabitaka eo dia irotana ny manda ary sanatr'Andriamanitra ho tafiditra ao Jeriko nareo fa tsy misy afaka anakana anareo siditra any amin'ny tany tendreko tiako hidiranareo. Androany ariva ninninna rindry ny fahasalamana ninninna rindry ny problema rehetra sy ny aretina rehetra manakana anao tsy tafiditra haka ny fahasalamanao mety vohity ao Jeriko le izy fa androany raha orakoraka tamin'izany orakoraka koa androany tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra orakoraka ao an'Andriamanitra. Haleluya. Andriamanitra mitady olona manapahatakarana izy androany ariva. Tenenao akaikinao misy olona tadiavin'Andriamanitra eto hoe olona manapahatakarana
afaky ny atoky tondreo tanao fa mahery izy tompony zao rehetra zao izy tompony fahefana izy tompony fahatsarana izy tompony fahasalamana izy tompony ny arena izy azy ny zavatra rehetra ary nomeny any zavatra rehetra eto ny andraisako azy satria eto amin'ny fanateny firy ny sora fa eto amin'ny fanateny Andriamanitra androany arivo firy ny sora fa eto amin'ny fanateny Andriamanitra androany arivo ofejo ny tananao anjarako androany tenena atao ve eny resy lahatra ianao tena vonona ve ianao antsafidy andrahan Jesosy atao ve eny resy lahatra ianao raha isoazy izy androany avereny zao vavako zao Jesosy manantona anao androany arivo reko ny teninao Jesosy mamindrafo amiko mamelany eloko Jesosy diso teo anatrenao rasiko ianao ho tompoko rasiko ianao mpamonjo ny fiainako manokana midira atao-poko Jesosy fenohy ny fiainako soraty amin'ny boky ny fiainana ny anarako atao voisany mpandovany lanitra sotra fa tia ianao sotra fefa mato ahy ianao sotra fefa nampandresy ahy ianao sotra ny amin'ny famindram-po amen. Zamba ina ite. Izaho nandalo tamin'ny sekoly anankiray sekoly mpanasitranana natsapako fa nampihetsika ny tanako nandritry ny fotoana ela nefa ny 5 taona teo eo angamba ny tsy nahavitako an'izay afaka miainga izy zao tongotra tena malemilemy vao mandeha zany ianao dia mitilefika izy vao afaka mandefa izao ianao ho asolotsika ho an'ny mpanaraka fa Zaho moa zany toko dia namisafin'olona ny tanako dia nangotsongotsika be ny tanako roa reto. Ilay izy ilay aretina zany nitaizana azy tsy haiko hoe misy zany fotoana tena ampijaliany mihitsy izy satria tena tsy afaka mananinina mihitsy. Tsy afaka nandray zavatra, tsy afaka niatsika piry. Na ohatrany hoe mandray zavatra farany maivana ary izy dia hitanany hoe tsy afaka miainga. Tonga dia ohatrany hoe voaraisina kely dia eo dia miantona dia somary misenty kely eo aloha izy satria marary ilay izy manaikitra be zany. Dia nandritry ny 3 taona sy tapany teo ilay zany hoe tena dokotera tsy mety dia ilay zananaty tsy ohatrany tsy hita mihitsy hoe anona nanaovana azy dia nisy mba ohatrany hoe nentina tamina ohatra zany satria tsy nisy effet izy dia no nahita an'ity moa ilay fandarana Radio de Miracle tamin'ny télé eo dia tonga zany dia ohatrany hoe manaitra be ilay izy satria no ilay vavolombelona hita hoe tena sitrana izy. ilay tao amin'ny Radio de Miracle iny nitazako tamin'ny télé dia namonjy ny fotoam-pivavahana iny aho dia nandeha tany izy dia nipitsiny iny koa izy mbola nandeha tany dia no nitany izy zany niverina izy taty an-trano dia farifaly izy dia zaho moa nanontany hoe inona mahafaly any mamono dia faly aho izy fa tsy naninona intsony ny tanako. Dia isitrana aloha ny tanapilana dia verina indray aho ny apitsiny iny dia isitrana indray ty ilany ty dia avy eo verina ny farany dia afaka ilay mangotsongotsika tsisy nininina intsony dia afaka mihetsika ny tanako afaka manao zavatra
isika Toatsirabe Fianaratsoa. Rallye de Miracle 2010. Ny azon'ny vankolakana dia tsy fiangonana fa iraka natsangan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho fampiorenana ny fononao anna fahatokiana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Ny azon'ny vankolakana anampy anao ny fotoana rehetra, vonina ny anompo anao satria mpanomponao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Asa fanompoana fampiorenana ny fiarah-miasan'ny fiangonana rehetra ary misokatra ho amin'ny asa fitoriana ho amin'ny fampiombonana ny tenan'i Kristy ho iray no tanteraka ny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Ho tain'Andriamanitra. Aminao zay rehetra tonga teo amin'ny fanatrehany tsy toa nahafahany avokoa zay nangetaeta azy ary amin'ity takarivo ity, halleluja, amin'ity takarivo ity ho angasiasy eto Satana satria tafavoaka ianao fa dobo izy androany hariva. Jesosy misaotra fa ianao manatanteraky, ianao nanao ho anao voninahitra mandrakizay.